Ny mety toetry ny andro eny Andriamasina ny alakamisy 9 Mey 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 10 Mey 2024 amin'ny 9 maraina. Hikorotana ny toetry ny andro eny Andriamasina amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana sy avaratra Atsinanana Madagasikara vokatry ny alondrano izay teraka ny varatra azy. Anonja be na herin'ny ranomasina ny haavon'ny onja dia hanodidina androatra amin'ny 3 metatra ao amorontsiraky ny faritra Atsinanana, Analanjirofo ary Ambatsoa. Hatratra 3 hatramin'ny 3,5 metatra ny eo anelanelan'ny tanjona Angoto sy ny tanjona Bobaomby. Iseho izany ho amin'ny anio alarobia 9 Mey 2024 hatramin'ny zoma 10 Mey 2024. Mampiatra avy hatrany amin'ny fampitandremana amin'ny loko mena amin'ny haavon'ny alondrano manomboka eo Manoro hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Entanina ihany koa ny rehetra mba hanaraka ny toromarika mena manam-pahefana isa tokony. Ho amorontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angoto dia hanorana malefaka miatoato. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 km isan'ora, hatratra 520 km isan'ora indraindray any avaratra Vohimara. Aherin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia manodidina ny 3 metatra. Misy ny alondrano avy any atsimo Atsinanana. Tanjona Angoto sy hatrany Manoro dia hanorana miatoato. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 km isan'ora, aherin'ny ranomasina ny haavon'ny onja 2,5 metatra hatramin'ny 3 metatra ary misy ny alondrano avy any atsimo Atsinanana. Mahanoratra ny etolan'ny andro dia hanorana malefaka miatoato. Ho avy Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, ho avy avaratra Atsinanana ny atsimo farafangana ka ho 20 hatramin'ny 7,30 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia manodidina 2 metatra, misy ny alondrano avy any Atsinanana. Ho an'ny taolan'ny andro hatrany amin'ny tanjona Vohimena dia andrahona mitsitokotoko na ibalika ny masoandro. Ho avy avaratra somary avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 5,70 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ahery indraindray ny haavon'ny onja kosa dia manodidina 2,5 metatra. Ho amorontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo dia ibalika ny masoandro. Ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo Andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2,5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro dia ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora ny maraina. Ho avy Andrefana ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia andrahona mitsitokotoko na ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 7,30 km isan'ora, hatratra 5,70 km isan'ora manakaiky ny Analalava. Ho avy atsimo Andrefana ny tolakandro andrivotra any atsimony Mahajanga ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 8,5 hatramin'ny 2 metatra, hatratra 2,5 metatra indraindray. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, amarana antsika azy dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 5,70 km isan'ora any amin'ny tendrony avaratra. Iovaova kosa ny ankafa ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 8,5 hatramin'ny 2 metatra. Fampitandremana momba ny alondrano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, 2 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alondrano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony, hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Ialao lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao
ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.